mitondra fisaorana any Andriamatoa filoham-pirenena zay nandefa nahafahanay délégation ao amin'ny FCCIM nakany Chine Jolay 2024 dia nanao sonia fiaraha-miasa tamin'ny CCPIT zany hoe ny chambre de commerce et de l'industrie en Chine zany zahay zay natao tamin'ny capitale Beijing. Dia noho izay fiaraha-miasa zay no nanasany atsika atao amin'ny fédération ny chambre de commerce de l'industrie de Madagascar zany nanao resaka fisidiana ara-toekarena tany sy resaka fampitomboana traikefa zany ho an'ny membre ny fédération. Tanàna telo zany no nitsidianay tany Chine. Voalohany tao amin'ny capitale zay tao Beijing. Ny zavatra nataonay tany dia resaka formation nampianariny anay inona no nahatonga ny Chine tonga amin'izao toerana izao. Tsy nanan-karena akory Chine fa nisy réforme maromaro nahatonga anazy tamin'izao toerana izao. Tamin'ny 1979 izy dia mbola sahirana be mitovy amintsika zao. Kanefa vokatry ny hoe firaisan-kina fitiavan-tanindrazana tena hoe nanome ny tanindrazana izy dia tena hoe tonga amin'izao toerana zao. Zava-dehibe taminy zany ny fisokafany tamin'ny fidirany tamin'ny OMC zany taty amin'ny taona 7 taty dia nisokatra izy eran'izao tontolo zao. Mo izy koa zany tamin'izay fotoana zay nianso investisseur zany nipetraka tany amin'ny tany nanorina orinasa tany satria fantatritsika fa tsy lafo ny karaman'ny mpiasa any Chine. Tamin'izay fotoana zay zareo dia tonga tao ny orinasa eran'izao tontolo zao. Dia tsy mandoetra nandritra ny 10 taona fa après ny 10 taona zany reo mandoetra fa tsy maintsy mpiasa sinoa zany ny raisina. Dia tamin'izay 10 taona zay zareo sady nianatra no nandray traikefa mo niteraka asa zay resaka investissement zay. Zay zavatra zay zany dia azosika fehiny azosika alaina tahaka amin'ny fisian'ny ZES. Ny ZES zany tsy azosika hoe kianina fotsiny hoe rasy na tsara fa tokony hoe anjarany tsirairay aby mahita hoe inona ny tombosoa tokony ho azontsika eto Madagascar amin'izay zavatra zay satria ny investissement ny capital dia avy any amin'ny firenena zay fa manana an'izay traikefa zay manana ny vola hoentina miasa ananganana an'izay orinasa zay. Itsika eto Fort Dauphin angamba feno dia feno ny fananantsika an'izany akoatra ny lalana zany fa enitsika ny filoham-pirenena tamin'ny nanao tatitra tamin'ny fahazato andro fa efa andalana zany ny fanamboarana ny lalana aty amintsika. Tsika efa manana port Soran'Andriamanitra deuxième port de l'Océan Indien feno dia feno zany fa tsy maintsy hiezaka atsika amin'ny fiantsonan'ny olona hiasa aty. Isika zany dia ny sonia nanao fanaova sonia mpiara-miasa vaovao amin'ny tanàna anankiroa dia ny tanànany Dojo zay any Shandong sy any Changsha any amin'ny province ny Hunan. Tao Dojo zahay dia noentiny ny nijery ny fanamboarana machine lourde na hoe le carina reny zany le tractopelle sy ny sisa reny. Tao koa ny orinasa manamboatra climatiseur industriel zay mandefa eran'izao tontolo zao miara-miasa amin'ny hôtel sy ny sisa. Dia indrindrandrindra koa ny machine zay manamboatra recyclage na fako zany. Dia zareo zany niteny hoe raha ohatra misy olona liana te hividy zavatra any dia mbola mahazo réduction tsika amin'ity fiaraha-miasantsika ty sy facilitation zany. Eto zany ny Chine dia misokatra antsika hatramin'ny 2024 dia mbola déficitaire zany ny balance commerciale tsika. Ny anazy zany ny importation ny ambony fa ny exportation zany mbola ambany. Ka zay zany ny afatra niraisina tamin'ny zareo hoe mbola mampirisika zany ry zareo hampiakatra atsika ny fanondrana entana makany Chine. Efa betsaka ny fanamorana momba an'izay. Ny 770 ny vokatra rehetra dia tsy misy tatao zany na taxe ny fampidirantsika zany any Chine. Zava-dehibe zany ary mandeha unilatéral zay zavatra zay. Ka tokony hararotsika zany amin'ny alalan'ny fampitomboana ny kalitao, ny fiarahany
Nitsika zany amin'ny resaka coopérative na ny cluster amin'izay zavatra zay. Inona avy moa zany ny zavatra ilaina? Be da be, huile essentielle, cacao, letchi, crevette, ny fruits de mer, ny mine, mica, ny pierre industrielle. Izy zany satria zareo miliara nisany dia tena hoe mila zareo ary tsy vitan'izay fa zareo tena tian'ny Madagasikara. Raha iresaka ny trangisasika dia efa misy fiaraha-miasa amintsika Madagasikara efa tamin'ny 10 taona lasa zay manao riz parfumé. Zany hoe misy teknôlôjia zany vaovao riz hybride zay zay mamokatra betsaka zany an hektara ataon'zareo aty. Scientifique zany manao anazy dia tena hoe mamokatra ohatrany hoe misy rendement zany le vary any amin'ny faritra Moramanga moa zany zareo manao an'iny. Vokatry ny zay fiaraha-miasa zay dia ny voalohany aloha zany dia mahafaly anahy milaza amintsika hoe mandritra ny ty volana août ty dia hahazo sika hampianatra koro aty amintsika Fort Dauphin ny teny sinoa satria raha mahalala fa tsika zany tsy afa miala tsony amin'ny teny sinoa satria io zany ny langue internationale amin'ny business satria raha tsika mahafantatra fa efa deuxième amin'ny puissance économique ny Chine ary mety tsy hoela dia hiakatra première puissance izy. Ny fahaizany amin'ny fiteny vahiny zay na ny compagnie aérienne eran'izao tontolo zao dia efa miezaka daholo. Misy hôtesse sinoa anatin'ny roplanina any amin'ny aéroport, any amin'ny immigration dia efa misy ligne spéciale mandray an-tanana ny sinoa. Ka isika eto Fort Dauphin koa zany tsy atao zanaky ny kala hafa fa hisy zay. Ka ny place zany ny toerana dia ho voafetra satria mbola test zany ty ataontsika mandritra ny volana ray fa efa anatin'ny fifanarahanay zany ny hagnisy classe amin'ny Institut Confucius amintsika tia Fort Dauphin. Ka manaingatsika zany soratra anarana. Misy ny atoan'ny ambasadiny Chine fa misy koa ny avy amintsika fa manantona aty amin'ny CCI 50 eo ny place farafahatarany amin'ny 24 dia ho tonga isidika atsika tia Madagasikara zany misy délégation na mpandraharaha sinoa izery fotony hitady fiaraha-miasa amintsika mpandraharaha rehetra zany mizaika tsara ny fiomanantsika fampirisiana antsika zany hamboly hiompy zao zavatra zao satria ny mpividy zany dia efa hitatsika. Apetraka aty amintsika koa afaka volana fohifohy koa ny guichet unique pour l'export. Ny fédération chambre de commerce koa zany dia hamonjy foire ny Comeza any Kenya Nairobi ny 17 hatramin'ny 20 Jolay ho avy zao. Any dia misy koa zany ny accord commerciaux zay rahantsika amin'ny Comeza dia ny toin'izay zany dia ny fametrahana guichet unique spécial export amin'ny CCI rehetra eran'ny Madagasikara zay iarahana amin'ny ministère-ny affaires raharaham-bahiny affaires étrangères sy ny MICA zany ary ny MAEP dia zavatra tsara ho antsika rehetrarehetra zany zay satria ato amin'ny CCI koa zany ny anamora ny fandefasany enentatsika, ahoana ny anaovana ny emballage, ahoana ny ahafantarantsika ny norme, mila ny traçabilité ny produit sy ny sisa. Ka dia mampiomana antsika zany amin'izay rehetra zay ho an'izay te-hanao export dia hisy ny fanohanany chambre de commerce et de l'industrie amin'izay asa zay. Zany rehetra zany dia natao mba hampiroboroboana ny toe-karenantsika sy hampiakatra ny fari-piainan'ny tantsaha zany ary indrindrandrindra sika malagasy.